Ampifaliana ary ampitsikitsikina tokoa no iarabanantsika mianakavy a manaraka hatrany ity fandarana ity a zay fandarana efa lasa fiainantsika mihitsy ny miaraka sy manaraka izao fandarana izao. Tenako pasteur André Alvarez, pasteur Tovina Rivotra Malivony miarabanao. Ya, miaraban'ny pasteur Alvarez moa zany dia tsy adonoina ny miarabantsika izay miaino ity fandarana ity ary manaraka ihany koa amin'ny fahitalavitra tahaka an'izao izany. Iny ary ivavakantsika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra. Dawari raha eo dia misotra be deabe ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao a nanomezanao anay tombonandro mbola ahafahanay mandalina soratra masina mandinika ny soratra masina manitsy ny fiainanay ifanaraka amin'izany soratra masina izany. Ny tena omponay tompo dia anatateraka anaraka ary anaiky zay lazainao sy toronao komeo anay ny fo matoky fo manaiky makatoa ny teninao tsy zay manao mikitombokitombo koa zay anao niditra fanjakany raiko fa zay manao sitrapony raiko zay nan-danitra koa dia misotranao satria ampifantarinao anay ndray sitraponao mba tonga anay ho voavonjy ho afaka ho sitrana ho tahina manokana zao fotoana zay enarany ny teninao zao misotra Jesosy amen. Iary pasteur vakitsika ty levitry kostoko fahatelo ty midiny voalohany sy ny faharoa ihany nga manovaka itsika pasteur dia filipitina satria milaza ny atsiporiany le fomba famonona le fanatitra ny toy ny vakiteny io fa ho midiny voalohany sy faharoa ihany novakiko zao vakiteny manao hoe raha fanatim-pihavanana no fanatiny ka ombilany no mivavy no ateriny dia zay tsy misy kilema no ateriny manatrehan'i Jehova ary ametraka ny taniny amin'ny lohan'ny fanatiny izy dia amono azy eo amin'ny lohan'ny trano varavaran'ny trano ilay fionana ary ireo mpisorona zany akarona anompony raha manodidina amin'ny lafin'ny altara pasteur. Ya, na resaka fanatim-pihavanana izay indray zany no loha hevitsika pasteur Alvarez miteny ho azy zany lohateny zany a resaka fihavanana. Itsika malagasy moa zany dia isaoran'Andriamanitra manana an'ilay kolotsaina izay indrisy fa mitady hivadika teny fotsiny sisa le izy fa tsy dia miainana intsony le hoe alao veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana sy ireo haiteny maro isan-karazany mampifamatotra antsika malagasy. Izao tontolo izao a dia mahita fa itsika dia manana izay kolotsaina avolenta izay fa saingy simba moa zay fihavanana zay amin'izao fotoana izao. Ny baiboly anefany a no hoan'ny foto-kevitra anankiray misy moa no voy manao hoe hatramin'ny idiran'ny fihavana kristianina indrindra reto sekta reto sy mantsy an'ilay fiangonana zany no mampikorotana ny fihavanana sy ny fiarahamonina misy milaza an'izany mihitsy a fa itsika indray dia mahita hoe ny baiboly no hoan'ny ataoko hoe anisan'ny mampiray ny olona rehetrarehetra sy mampitovy ny olona rehetra satria ato anatin'ity baiboly ity a dia rava ny resaka firazanana rava ny resaka foko rava ny resaka hoe mpanankarenana mantra. Tamin'ny lesitsika farany dia nampianaritsika manao hoe koa na iza ianareo no atao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy any Kristy tsy misy tsony jiosy na grika na andevo na tsy andevo fa iray ihany tsika rehetra. Zany manambara fa tena hoe fihavanana olona anankiray na teraka anankiray Andriamanitra ny raitsika mitovitsika eo anatrehan'Andriamanitra ngamba ataoko fa tsy misy fihavanana ohatran'izany a pasteur Alvarez. Zay ny amin'iny zavatra iny fa anisan'ny ataoko hoe lalàna anankiray nipetraka izy ity taty amin'ny andron'ny Mosesy sy Arona tamin'ny andron'ireo zanak'Israely zany hoe naninona moa nasiana n'le fanatim-pihavanana dia mazava ho azy fa misy olona miady ao misy olona tsy mifankaty ao ary indrindraindrindra akoatran'izay dia izao ilay fihavanana amin'Andriamanitra zay no tena anisan'ny ngezabe indrindra ry havana malala tamin'izany vanim-potoana zany raha ohatra hoe fitinikiko hoe le izy a dia ny ombolà na omby vavy na ondry na osy tahaka ny fanesitsika teo aloha no atao fanatitra
de mampiavana ny olona zany hoe misy fombafomba mpivavahana atao eo zay tsy de hoenarantsika angam'zay satria tsy de misy idirantsika any am'izay tsony loatra fa misy fombafomba mpivavahana natao teo a zay no anisany hoe nampiavana zao anefa ny zavatra mitranga pasteur Alvarez na de teo ary zay fombafomba mpivavahana zay de hita ihany hoe tsy afaka miavana mihitsy ny olona satria lay raha ny zanak'ondrona ny ondrona ny osy de tsy mahasotra an'lay toetra ratsy n'lay olona tsy mahasotra an'lay fahotan'lay olona mihitsy fa karazana famelan-keliko avy amin'Andriamanitra po tsy nivoaran'lay olona fa tsy mitora fiovoam-po a eo anatrehan'lay olona zay zavatra izay ary zay foana no anambarana antsika manao hoe tonga Jesosy Kristy rehefa tonga Jesosy de hitady sy hamonjy ny very izy ary ozy izy mbola zany tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Efesianina angamba izay a raha eo ambany masonao pasteur Alvarez hoe mba avakiko hoe ny Efesianina toko faharoa de ny andininy fahaefatra amby folo sy ny manaraka zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy manao hoe Jesosy zany nambarany eto fa izy no fihavana atsika izay naray atsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana ary tao amin'ny nofo no nandravan'ny fandrafina dia ny lalàna sy nisy didina tao tandremana mba hanakambanana atsika rotota ao amin'ny tenany olombavao ray hanaovany fihavanana ary ampiavana atsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonono ny fandrafina ary tonga izy ka nytoro teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa somary ho azavantsika izy de hoe tonga Jesosy Kristy tompo tsy hamonjy ihany na hoe hitady ny very ihany fampiavana atsika roa tonta ozy ina moa le fampihavanana lay azo fijaliana iny zay mihevaeva eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany izy io zany misy fomba fantanina misy moa miteny manao hoe anankiray fotsiny azo fijaliana misy ndray miteny manao hoe la croix tsy idirantsika lalany am'izay fa ny azo fijaliana de fampihavanana amin'ny olona sy Andriamanitra satria Jesosy Kristy tompo lay tsy nanota izy rery ihany anefa ny olombelona tanteraka teto ambonin'ny tany de tao am' Jesosy zay tanteraka sady tsy mahay manota no nampihavanana amin'Andriamanitra tokana sy ny olombelona zay feno fahotana tao am' Jesosy zany no nampihavanana ka na izy tsika manatona ny Jesosy Kristy tompo ka miaiky ny fahotantsika mibebaka amin'ny faratsytsika ary mino an'izay sorona fanavotana taon'ny Jesosy le mpampiavana zay de lasa miavana amin'Andriamanitra tsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny heliko reo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka de tsy meno izy zany hoe ny olona miaina ao anatina fahotana zany de tonga fahavalon'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko fahaefatra andiny fahaefatra hoe ry mpisitaka mijangajanga ozy a tsy fantatrareo va fa ny fisakaizana am'izao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra zany hoe ny olona anankiray rehefa tsy miavana amin'Andriamanitra zany de lasa fahavalon'Andriamanitra zany pasteur kanefa rehefa manantona an'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny azo fijaliana de lasa afaka miavana tsara amin'Andriamanitra tsika ary Andriamanitra tompoko no mahafinaritra amin'Andriamanitra de zao tsy mba manameloko mihitsy a io Andriamanitra io tsy manameloko io Andriamanitra io tsy misy olombelona hita sitraka amin'Andriamanitra zany na andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha ka inona ny ataotsika mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ibebao ny fahotanao ny fanompontsamponao ianao mampirafy io ianao mijangajanga misotro miloka midioka ianao tsy mba miraran'Andriamanitra tsy mivavaka raha tsy ndre mandisaka ny 25 décembre le amin'ny fa aliny 24 décembre le amin'ny andro aviorana iny ianao ny amin'iny ianao mba mivavaka de ianao io mihitsy ny mila miavana amin'Andriamanitra satria tonga fahavalon'Andriamanitra ianao rehefa tsy miantso ny anarany ary zany no natongavan'i Jesosy mpamonjy zany no natongavan'ny olombelona mba hitora zany famonjena sy fampihavanana atsika amin'Andriamanitra zany zay ny anankiray ny faharoa de hoe araka le teny teo hoe fampihavanana amin'ny olona sy ny olona amin'ny olona sy ny olona zany hoe io olona sy olona resany eto a de tsika sy pasteur Alvarez ianareo mivady atao anatin'ny tokantrano miady lava io ianareo mpiara-miasa amin'ny famosavy io ianareo mpiara-mianatra amin'ny fampialina io
ny olombelona rehetrarehetra ny firenena maro samihafa indrindrindrindra reo mpanao politika amin'ny fanaratsy dia avy eo mody miavana amin'ny fampiatsara velatsia dia avy eo mifanina mifamely dia avy eo mitarika olona eny an-dalambe dia mifamony dia maty ny olona latsaka reo ny rahan'ny olona dia avy eo ndray lasa miavana ndray mpanao politika miavana amin'ny faitsaram-belatsia fa tsy tena miavana amin'ny fo dia reny olony reny no mila ny ty tena fampihavanana ty zany hoe raha tiana zany ny sina fampihavanana ara-dalàna pasteur fampihavanana tena izy a dia tsy le hoe andao hiavany fa tsy maintsy ao am' jesosy zany hoe raha mandray an' jesosy le olona de vita io fampihavanana io zay le izy zany ao mantsy mieritreritra miteny manao hoe fampihavanana aloha ilain'ny malagasy tena mariny zany fa metsara velatsia fotsiny reo raha ohatra ka tsy ao amin'andriamanitra io pasteur raha tsy miova fo ny olona anankiray fa mbola fitiavan-tena fitiavam-bola tsy mahalala fa tsy izy mianakavy sy ny atoko politika zay ihany ny eo anatin'ny lohany de tsy havany zany reo raha matesa ravako zay ny eo an-tsain'ireo de ato am' jesosy nefa no mampiavana an'io pasteur zereo tsara ne rehefa tonga jesosy kristy tompo a milohany nanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana de tsy nisy olombelona ny fandrafa ohatran'zany hoe pilato sy eroda zany teto ambonin'ny tany eroda sy pilato tsy nifampiditra trano reo samy gouverneur ireo fa tsy ataoko hoe ny fandrafy tena ny fandrafy mihitsy fa nonomboana teo amin'ny azy fijaliana jesosy rehefa nanolotra ny ainy jesosy kristy de lasa niavana tampoka teo i eroda sy pilato de ohatra zany mihitsy raha lasa rabavy malaty fandehan'ity tantara ty zany hoe raha tytsika no miavana de ny azo fijalian' jesosy ny finoantsika ny famonjena ny taon'ny tompo ary ny fibebahtsika amin'ny fahotantsika rehetrarehetra zany no tena fampihavanana tsara indrindra pasteur Alvarez zany ny fampihavanana tsara indrindra ary any amin'ny bokin'ny Korintianina any dia misy ten'Andriamanitra zao tapany hoe Korintianina voalohany toko voalohany dia ny fahavalana ambin'ny folo hoe mba ho fantatra izy mba amin'ny heriny ny azo fijaliana jesosy kristy tokoa pasteur rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana dia rava daholo ny hevitry ny fisarahana rehetra ary marina ny teny zay nambaranao teo hoe ao amin'ny azo fijaliana ao amin'ny famonjena zay nataon'i jesosy a ao zany no ahafahana mandray fampihavanana irery any andriamanitra anie raha taky fihavanana tamin'ny olombelona andriamanitra moa nanao nydingana toy zao nitiavan'andriamanitra nzao toy zao nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrak'izay tiany loatra zao tontolo zao de tonga andriamanitra tonga amitra-pihavanana ary zay famitra-pihavanana zay pasteur tsy hoe andao hiavany andao ifampiresaka am'izay fa vaovao tiany taona vaovao tiany taona de leo mba ifampiresaka fa mitondra zavatra andriamanitra dia ny zanan'lahy tokana mba ho vonona noho izay hoe fisarahana tamin'andriamanitra satria ny olombelona zany tafasaraka tamin'andriamanitra de taorina nanomboana jesosy kristy tamin'ny maty tamin'ny azo fijaliana taorina nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana ka nafatezany jesosy teo amin'ny azo fijaliana de tonga niavana tamin'andriamanitra izay rehetra teanatona an'andriamanitra ary zava-dehibe pasteur de zao rehefa mijery ny zanak'olombelona andriamanitra de tsy mahita le olombelona ntsony araka ny fahotana zay efa nataony fa mahita ny sorona zay nataon'i jesosy kristy tompo ny asa-pamonjena zay nataon'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana no hitan'andriamanitra ary zay mba tsara le ao am' jesosy le hoe ao amintsika rehefa natao ray am' jesosy de ao am' kristy tompotsika zany hoe isika zany nampidirina ao am' jesosy ka rehefa mijery atsika andriamanitra rehefa mibavaka tsika de tsy mifeotsika ny hoe tsy nitarentsika ny hoe tsy tondra ratantsika ny hoe fa lasa jesosy no hitany asa raha tadidinao pasteur tamin'ny enao mihitsy mpitory aty teny ty hoe Isaka rehefa nitsodranan'izy mirahalahy kambana de Esosy Jakoba rehefa tonga ny anom-pia avany de nitsodrano Isaka Jakoba moa tonga voalohany no nitondra an'le anom-pia de mamana ihany Isaka hoe ohatran'ny feon'ny Jakoba ane zany feo zany de avy anao tsapaiko aloha de rehefa nitsapay ny Jakoba de dry ary tao Esau ihany zany ny vatany zany ohatra tsapako ny vozony tao Esau ihany zany ny feony Jakoba fa ny volony sy ny tanany de tanany Esau de tena ny zanako mihitsy ty ozy izy de nandeha am'izay le tsodrano ohatran'izany koa tsika rehefa natrehan'ny tompo noho ny amin'ny azo fijaliana ny feontsika rehefa henin'Andriamanitra de henin'ny tompo hoe mbatra tsy le zanako mpanota ihany zany miantsoantso any ambonin'ny tany any zany
fa rehefa mijery andriamanitra dia tsy le anao mpanota no hitan'andriamanitra, tsy lasa tsy le feo anao mpanota ntsony no hitany no eniny, fa mahitany Jesosy izy rehefa mijery anao hanka dia mitsodranao sy manafaka anao, lasa mamindra fo aminao izy dia mihavana aminao. Araka ny teninao teo paster hoe fampihavanana amin'ny olona sy andriamanitra, ka ny ao amin'ny hazo fijaliana amin'ny famonjena ihany paster no azona antoka hoe hihavana amin'andriamanitra. Ary zay mahatsara n'ity fivavahana kristiana ty, tsy tahaka ny fivavahana rehetrarehetra izy ty paster. Any fivavahana hafa any dia zao zay mahafaty olona betsaka no makany an-danitra, mifanohitra amin'ny fivavahana kristiana mihitsy ny fivavahana olon-kafa. Misy manao hitantsika re manao viveriny any re manapoka bomba hoe zay mahafaty olona betsaka no makany an-danitra, fa tsy ohatr' zany ny fivavahana kristiana. Fivavahana kristiana dia zao fanekenao ny famonjena zay nataony Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tonga no hiavana amin'andriamanitra. Ale fampihavanana amin'ny olona paster, misy ohatr'izao koa paster izy io, misy karazan'olona zany mety tsy hainao mihitsy miresaka aminy hoe tena tsy vitanao mihitsy mihavana amin'ny olona io, satria io olona io mety hoe tena nandratra ny fonao nanapotika ny fiainanao mihitsy, dia ohatra hoe mila mamela hery koa zany anao dia misy zavatra tsy maintsy havananao aminy. Dia zao ny antony, tsy vitanao mihavana amin'io raha tsy nohony amin'ny rano Jesosy, nohony amin'ny hazo fijalian Jesosy. Manatona an Jesosy ianao, mivavaka amin'ny Jesosy ianao, ary dia miteny amin'ny Jesosy hoe tompo nohony amin'ny hazo fijaliana fampihavanana dia hiavana amin'ity olona ity indray aho. Misy olona ny mpivady paster tsy miresaka ao anatin'ny roa taona, dia nahita mpivady arak'izay paster tsy niresaka zareo anatin'ny roa taona, dia zao rehefa mifampiresaka zareo dia taratasy ny soratana, tsy mifampiteny zany izy. Ohatra zany le raka zany te fo maraina hoe fo maraina raha pitso a dia mba tairo kely amin'ny efatra maraina, dia taratasy ny soratana, madama vadiko soratana mba fo azy amin'ny efatra maraina, dia apetrany amin'ny tofandrina le taratasy. Dia tonga le tezitra be le raka tamin'ny maraina ny andro, fa maninona tsy mifoazy nao nefa nasiko taratasy teo akaikinao teo, toy le raha matoa efa nasiko taratasy koa teo akaikinao, mifoazy amin'izay ianao fefa amin'ny efatra zao ohatrohatra zay. Dia hoe tena tsy mety raha ty zavatra ataontsika ity ao zay izy dia tsy mifampiteny, miara-mihinan-kanina tsy mifampiteny, miray fandrina tsy mifampiteny, dia nanomboka niraisina amin'izay le hazo fijalian Jesosy, niditra tamin'ny famonjenan Jesosy, dia afaka nifampiteny, afaka niavana paster. Ny tena soratra masina ko nitiana voalohany toko voalohany indrindra valo ambin'ny folo hoe fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia famonjena ho antsika, fahadalana ho an'izay overy, herin'andriamanitra ho an'izay ovonjena, fa fahadalana kosa ho an'izay overy. Zany hoe misy hery io hazo fijaliana io, ary ny olona rehefa fantany tsara io herin'ny hazo fijaliana io paster Alvarez dia tonga vita fihavanana amin'andriamanitra izy ary vita fihavanana amin'ny olona rehetra. Tsika moa zany zao mampianatra an'le levitikosy toko fahatelo le hoe fanatim-pihavanana, dia miresaka an'izay lay fihavanana zay, satria ilay fanatitra misy resaka omby sondro vonoana tao dia tena Jesosy Kristy tompo tenany mihitsy le tonga mpihavana atsika zanak'olombelona, zay mahatonga atsika miresaka nio resaka fihavanana io. Ary taty amin'ny andro amin'i Jesosy dia hoy Jesosy Kristy tompo manao hoe didy vaovao sy nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo, zany nafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty, mpianatra ianareo raha mifankaty. Izy tsy miteny manao mpianatra ianareo raha ohatran'izao ny paozinareo na izao ny fomba fideranareo na hoe mpianatra ianareo rehefa rinareo no mivavaka, fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Anisan'ny tena point fort ny devoly amin'izao fotoana izao tena hoe teboko anankiray mampatanjaka ny satana dia ny mahita ny mpitondra fivavahana mifanaratsy sy mifanenjika, mahita ny fiangonana mifampitsaratsara. Hafa indray le hoe milaza ny marina, ohatra raha miteny anao hoe aza mijangajanga tsy manaratsy azy zay ny dikan'izay, fa zay mihitsy ny marina. Fa misy indray dia tena tafalatsaka ao anatin'le fanaratsiana, tafalatsaka ao anatin'le fankahalana ny namana, fitoriana ny filazantsara, lasa fifandirana, lasa fifanaratsiana. Nefa ny Jesosy dia nampianatra hoe ny fifankatiavana na ny fampihavanana no ahafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Zay Jesosy tonga mpihavana, tonga mpihavana Jesosy Kristy tompo, fa tsy tonga hoe isin'ny fikotranana. Eto ambanimasoko eto misy andalatsoratra masina, dia izy mivolaza ny tenin'Andriamanitra Romanina toko 4:7 hoe aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy, mankalany raha tsy mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Resaka fifankatiavana io jereo tsara paster Alvarez, fa misy valimbavaka
tena hoe ao anatina mety fankatoavana ny ampafolokarena sy fanatitra ohatra ny hitahin'andriamanitra anao resakatsika maly resaka hoe fifaneraseranao amina olo-pasoavana mety hitahin'andriamanitra anao misy zavatra azonao fametratanana mpanompon'andriamanitra na délivrance amina mpanompon'andriamanitra fa misy valim-bavaka tsy ho azonao mihitsy amin'ny fankalana olona mety mankala mpitondra fivavahana ianao mety mankala mpiara-mivavaka aminao ianao ao anatin'ny fonao dia feno rombaka feno loto feno fankalana feno avonavina feno fanamarina tena maloto fo zany ny ao anatin'ny fontsika ao fitiavana mihatsara vila tsy ozy mivolaza amin'ny baiboly eto dia reno anisan'ny tena manakona ny valim-bavaka be mihitsy pasteur be deabe ne ny olona mahery mivavaka fa mankala olona be deabe ny olona tena ohatrany hoe tia an'andriamanitra kanefa na ny olona ao anatin'ny tokantrano vady aman-janany ao araka le teninao teo dia tena hoe alany nefa ny soratra masina dia milaza manao hoe ataonao ahoana no itian'andriamanitra zay tsy hitany masonao na dia ny rahalanao hitany masonao azy tsy tianao zany hoe rehefa mankahala ny olona hitany masonao ianao dia tsy ho tian'andriamanitra na oviana na oviana ianao tsy ho tian'andriamanitra na oviana na oviana ary zany ho any antony natokavan'i Jesosy hoe ampihavana sy ampifankaty satria ao anatin'ny fifankatiavana tena lazako aminao pasteur Albaresy hoe ny fifankatiavana no anisany mampandroso firenena anankiray ity lazako aminao anefa anisany mandray anjara be deabe amin'ny famotehana amin'ity resaka firenena ity ny mpanao politika amin'ny fandramanitra sy miady le mpanao politika amin'ny fandramanitra sy miady zany hoe mifankahala dia mifamono dia ny raharaha be dia ity tena grave be ty zavatra lazako aminao ty hatrany anatin'ny tokantrano any dia tsy mitovy hevitra mpivady sy ny mpiray-tapo satria ny anankiray manohana an'le raika lahy taloha dia ny anankiray manohana an'le raika lahy voangakaingana dia ny anankiray manohana le raika lahy fa ela be le raika lahy fa ela be dia miady reo ianina ihany ana ianina ihany ana dia raha vao miteny ianao manao hoe tsy lantsony iny e dia miady le fianakaviana zany hoe anisan'ny nampididoza ihany zany a reo mpanao politika tsy mety miavan'ireo pasteur satria mikorotana tramin'ny fiainam-pianakavian'ny olombelona ny malagasy ray manontolo tena miteny aminao an'izany a misy ohatra hoe faritany anankiray zao io faritany anankiray io manohana le anankiray fotsiny ny anankiray manohana anankiray tena mifandramatra dia nefa reo mahagaga amin'ireo dia zao samy milaza fa vavaka daholy samy mandray fanasan'ny tompo daholy samy ohatrany mafanafo zany daolidaoly rehefa misy fitokanana zavatra anankiray dia io zalahy fa tazana io daholy ihany hoe ede ary to lasa mpivavaka be tampoko ary mitanan'le dépliant kely mira ohatran'izao iny daolidaoly zany hoe ohatrany to mpivavaka nefa mifampiatsara vela tsy fa milaza aminao a ny malagasy dia anisan'ny olombelona manam-pahaizana anisany nampiazakazaka ny toe-karena tao Rwanda tao arinan'ireny le ady atrano be tamin'ny 1994 reny a dia mitombotsoa pirenena no jeren'ny mpitondra tsy namaly faty mihitsy ny mpitondra fanjakana tao Rwanda fa izao no tao anatiny ny fivahoaka Rwandais dia mendrika mihinana ny vokatry ny aba alaina amin'ny ny orinasa vahinona ohatran'izany miara-mihinana ny etra sy ny rehetrarehetra ao dia miara-mitantana tena hoe mifankaty dia lasa lavitra be le firenena fa hito amintsika ho any raha be amin'izy dia tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan'ny atoko ny atokony ihany dia izy mianakavy ihany dia zay ihany dia manimba le fiainam-pirenena le izy ary dia lasa io le malagasy lasa mampalahelo ane zany hoe firenena malagasy dia pasen'ny comoriana zany tany amin'ny 3 taona lasa zany hoe tanora mauriciana zany mbola mianatra aty Madagasikara aty io dia hianatra any andafy dia hoe hianatra any andafy io aty Madagasikara io zao lazako aminao fa tena tamin'izany vanim-potoana zany raha mianatra aty Madagasikara ny comoriana zany tsy tanora zazavavy tara am'izany fa am'izao fotoana zao lasa tara amin'ny comoriana sy zazavavy malagasy satria tsy manam-bola le ankizy lasa fahita le ankizy dia lasa tsy hoe ratsy koa ny comoriana samy ty tsy manambany comoriana fa zavatra tsy niainana teto zany zavatra zany kapotika le firenena vokatry ilay ady sy korotana amin'ity resaka tontolo politika ity fa soa fa misy le fanatim-pihavanana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia Jesosy Kristy no mampihavana zany pasteur mampihavana ny ato anatin'ny tokantrano ato fa io raha tsy misy fifankatiavana fampihavanana tena mifo ao amin'Andriamanitra za milaza aminao fa tsisy fampandrosoana vanina io
tsisy fampandrosoana vany raha ifamaly faty foana hoe tonga ny anakiray dia maly faty de apiditra-ponja de tonga ny anakiray de isy faty olona de ohatra zany foana ny aina neto de lazaiko aminao fa animban'ity fireneny ity zany zavatra zany ary zany ny tena isin'le hoe tena fifamelan-keloka marina tena fifamelan-keloka fifamelan-keloka tsy mety tsara velatsy fa tena fifamelan-keloka amin'ny fomadio de inona no atao tombontsoa ny firenena ray manontolo satria le firenentsika ne malaza foana hoe be ny arena ambonin'ny tany ny arenany ranomasina ny arenany kibon'ny tany satria manana volamena manana vatosoa ny ranomasitsika trany amin'ny tsy haiko 7 millions kilomètre carré ny velarany malalaka de malalaka be ny arena eto nefa le malagasy zany de manitra fadiranovana mihitsy pasteur Alvarez inona vokatry n'inona le izy le iady la politika tsy mety miavana fa raha ireo no mifankaty zao tsika hiditra ao anatin'ity resaka fifidianana filoham-pireneny ity de raha ireo ny heverina ho sangany na ireo ny heverina fa manana ny maizy azy manam-pahaizana manam-pahalalana matanjaka ianao amin'ny lafiny ara-diplomasia matanjaka ianao amin'ny lafiny ataoko hoe ara-pifandraisana raha ireo no miara-miasa tena lazako aminao amin'ny fomadio ka tsy mijery ny tombontsoany manokana fa tena hoe mba tombontsoany malagasy ny firenena de mba hiara-giokan'izany ny malagasy ary vetivety de androsy ty firenena malagasy ty atao anatin'ny baiboly daholo eny zany pasteur Alvarez miresaka le fanampihavanana tsika isanao de tsy maintsy miresaka fampihavanana tsy mita politika tsika tsy mirotsaka fa resaka fampihavanana resantsika manana anjara tsika sy ty zanaky ny fiangonana daholo ihany reo misaboritaka ao anatina tontolo politika ireo de anisan'ny hoe anjara boriky ny mpitora fivavahana no marambaran'izany zavatra izany pasteur Alvarez ary raha tsorona koa aza dia raha ohatra hoe somary miverina kely tsika am'le resaka hitanao atao anatin'ny tokantrano ato ndray resantsika io resaka tokantrano de milaza aminao fa anisan'ny mampatanjaka ny toekarena ao anatin'ny tokantrano ny fifankatiavan'ny mpivady sy ny firaisan-tsaina mpivady anisan'ny mampandroso ny fiangonana mampandroso raha mpitondra fiangonana ianao zany ka manana mpiara-miasa de ity le hoe lo olona sy pasteur miady ity pasteur sy ny vadiny miady ny mpitendry zava-maneno miady misy olona manao tsy haiko mouvance ihany koa ny anaty fiangonana any de reny zany anisan'ny mampicoincé ny fiangonana reny mahatonga ny fiasan'ny fanamasina tsy hiditra ao anatin'ny fiangonana mihitsy le hoe mifampiatsara velatsy ao anatin'ny fiangonana samy mpiandraikitra nefa samy lava maso samy lava molotra samy mivavaka milaza miteny amin'ny teny tsy fantatra nefany makahala namana mifosafosan'ny namana de reny tena miteny aminao fa mahatonga ny fiasan'Andriamanitra tena kiatso mihitsy pasteur Alvarez ary mahatonga le fiangonana tena hoe tsy tahin'Andriamanitra zany fa tsy ho tahin'Andriamanitra mihitsy ny fiangonana raha mbola misy ady labe ihany koa ao anatin'ny fiangonanao mamaraparantsika pasteur le mazava zay pasteur satria marina tokoa ny tenina teo hoe ny fandrafina zany rehefa tazominao anatin'ny fonao ao ny fankalana rehefa tazominao anatin'ny fonao ao ny loloposony valifata rehefa tazominao anatin'ny fonao ao rehefa tsy elanao mihitsy zany zay zavatra rehefa tazominao ao hoe ninninina arangamitranga eo nizy anizy ampiavana eo de zay ihany halako iny tsy tiako iny amalifaty rehefa zay foana kikinao anatin'ny fonao pasteur de zao satria miresaka mitontolo ara-pivavahantsika ara-panahy dia mivadika tonga ho azy le fanahy misy fanahy ratsy tonga avy eo misy fanahy fankalana misy fanahy valifaty misy fanahy ny lolopo ka ninninina atao an'le olona de le fanahy misy satria tsy hoe tonga ho azy le fanahy fa satria tazominao le fandrafina sy le fankalana sy le valifaty sy le lolopo tazominao de tonga ho azy koa le fanahy ratsy mifanaraka am'izay ary zao makaka pasteur raha misy olona manana zay toepo hoe mankala tsy mamela heloka mampisarabazana zay de makaka fa manana namana koa io olona io de nama de olona manana zay toepo zay ihany lasa tafaraka zany le olona mitovitovy toetra ratsy miray tsokombakomba ratsy ary zay no ilana an'le famonjena hoe ny heriny amin'ny azo fijanena de herin'Andriamanitra amonjena zay mihiny zay famatorana zay fankalana sy fandrafina sy valifaty ao anatinao zay nefa mbola azo atao manafaka anao anatin'izay de amin'ny azo fijaliana ihany ny herin'Andriamanitra ary fotoana zao pasteur anapahana hevitra hoe andao Rosolalina amin'ity fanoratena amin'ny fanompona an'Andriamanitra ity andao Rosolalina satria mbola misy fanantenana ny fihavanana misy fanantenana hoe tsy maintsy hiavana noho ny amin'ny azo fijaliana noho ny amin'ny famonjenana nataon'i Jesosy pasteur ka de anjarako ny mirosolalina manompo an'Andriamanitra anjaranao mirosolalina manompo an'Andriamanitra mba andraisanao antsika
izay fihavanana zay amin'ny olona samy olona amin'andriamanitra sy ny olona ivavakantsika pastera sotran'ny tompo raha eo sotranao zay satria dia noho ny amin'ny azo fijalian jesosy kristy tompoko tokoa no andraisanay fihavanana taminao zay olombelona dia tafasaraka taminao fahavalo teo anatrehanao oloko azy teo anatrehanao tsy manana ny fanjakan'andriamanitra ty anatinay fa noho ny amin'ny fampihavanana noho ny fanatim-pihavanana zay nataon jesosy kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana dia tonga zanak'andriamanitra izay tonga mpiara-mombonantoka amin'andriamanitra tonga mpiara-miasa amin'andriamanitra tonga olon'andriamanitra tonga fanjakan'andriamanitra tonga zanak'andriamanitra noho ny amin'ny fanatim-pihavanana ary misaotrana ihany koa jesosy tompo fa marobe ny olona ny fandrafy marobe ny olona ny aina tao anaty fankalana sy ny aina tao anaty valifaty ny aina tao amin'ny samy oloko azy samy nandeha samy mitaditany noho ny amin'ny rany jesosy noho ny amin'ny azo fijaliana dia nihavana be dia be mpivady mpianakavy mpiray-trano efa tsy mifampiteny ntsony a fa tsy mifampiresaka ntsony noho ny amin'ny ady sy ny valifaty sy ny fankalana fa noho ny amin'ny herin'ny azo fijaliana noho ny amin'ny herin'ny filazantsara noho ny amin'ny famonjena nataonao jesosy dia tonga nihavana indray tonga ny fankatia indray tonga ny ara-dalana indray tonga ny verina le fihavanana teo aloha noho ny amin'ny famonjena zay nataonao ka dia mivavaka manokana ho an'ny olona amin'izao fotoana zao tompo anatin'ny tokantrano ato mety misy olona angamba jesosy anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana zao misarabazana izy mianakavy a tsy mifakazo izy mianakavy a misy ady foana anatin'ny tokantrano ny herin'ny azo fijaliana midina anatin'ity tokantrano ty ny herin'ny azo fijaliana mampiavana indray mpiara-monina mpiray-trano mpiara-miasa amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy mety misy ray aman-dreny zanaka tsy mifampiteny ntsony ny fankahala ary rehefa nytena hoe tsy hifandevo maty fa noho ny amin'ny herin'ny azo fijaliana ravo zany hevitry ny fisarahana zany tonga mihavana indray amin'ny anaran'i jesosy a misaotra jesosy a ny voninahitra teo anao reryany amen pasteur eny tompoko farany eo ny fotoanantsika ho toizantsika indray raha pitso a levitikostoko faefatra mandeha antsika pasteur alvaresy a mandeha miadana eny fa ny fihafaran'io dia ho vita ihany a ny fitorenany ty tenin'andriamanitra ty a misy heviny daholo io zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly io filazantsara velona ny bokin'ny levitikosy zay ho resantsika izany ho an'andriamanitra ny voninahitra ho tainy jesosy tsika tompoko tainy tompoko